Miarabantsika rehetra tonga sy eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Journal de la Record amin'ity alin'ny talata fahafito ny volana novambra 2024 ity. Arak'izao ahitantsika izao dia miavaka ny fiarahantsika ho amin'ny anio ny antony dia ho ampahafantarana amintsika eto indrindra rehefa avy eo mahakasika ny record maneran-tany izany fa ihany koa mahakasika ny record Madagasikara. Andro lehibe ho an'ny record maneran-tany ny datin'ny omaly mitohy amin'ity anio ity satria dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny sary famantarana vaovao na ny logo ny record. Ampiasaina maneran-tany izy io manomboka eto ary dia ho ampiasaina ihany koa ho an'ny record Madagasikara mazava ho azy satria araka ny efa ampahafantarina ombeny dia rantsan'ny record maneran-tany ny record Madagasikara. Arak'izay dia manaraka an'izay fiovana izay isika. Nanomboka omaly no nampahafantarina ny fiovana logo ho an'ny record tany a Brésil izay mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanamariana ny fahafitopolo taona ny record maneran-tany izay manana ny foibeny ao Brésil. Nanomboka tamin'ity androany ity izany dia niova nanaraka an'izay avokoa ny logo ny record rehetra n'aiza misy azy manerana an'izao tontolo izao. Mariky ny fihizina vaovao ny logo vaovao ho an'ny record dia mariky ny fivoaran'ny record ihany koa. Rehefa miresaka mikasika an'izay fivoarana izay isika dia ho an'ny record maneran-tany fitopolo taona izao no nisiny. Ny record Madagasikara kosa dia 520 taona dia andeha ho arahantsika ato anatin'ity horonan-tsary fohy ity ny fivoarana izay record izay natongavany teto Madagasikara hatramin'ny izao fotoana izao dia rehefa avy eo ampahafantarintsika eo ihany ny logo vaovao. La Record Télévision a vu le jour en 1953 au Brésil. En 64 ans d'histoire, la Record TV a changé de logo 19 fois. La télévision Record arrive à Madagascar en 1998.
Zay ny tantara ataontsika hoe fivoaran'ny record nahatongavany teto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona izay iveriny sika any amin'ny fanamariana ny 70 taona ny record international izany hoe manana ny fibeny ao Brésil. Nisy ny fanovana ny logo araka ny efa nambarantsika teo izany hoe ny sary famantarana. Manomboka izao zany dia ity no sary famantarana ho hitantsika ho ampiasain'ny record indray na zany any Brésil na eto Madagasikara n'aiza maneran-tany. Fivoarana hoy ny nambara teo satria logo vaovao dia mariky ny fihizina vaovao indray ho an'izany record izany. Manomboka izao dia ity no hitantsika ho ampiasain'ny record eny Ankianja eny. Misy fivoarana araka ny nambara teo dia ny endrika 3D izany hoe mora hita kokoa misongadina kokoa izay logo ny record ho hitantsika ho ampiasaina izay. Mariky ny fahatsorana foana ihany koa anefa tsy mampiasa loko maro loatra amin'izay logo vaovao izay efa nafantarana foana ny record hatramin'ilay logo nampiasaina tamin'ny taona 2014 farany teo dia nitondra tamin'izao fivoarana amin'ny logo vaovao aty amin'ny taona 2014 izay mivoatra hatrany manome endrika mihaja kokoa saingy manakaiky antsika vahoaka malagasy ary dia mampita hafatra amin'izay sanda mampiorina ny record maneran-tany izay foana moa no ataontsika hoe lalan-tsaina tian'ny record ho ampitaina any amin'ny mpanaraka sy ny mpijery azy maneran-tany. Dia tiana ny mampafantatra zany fa manomboka izao dia ity no logo vaovao ampiasaina maneran-tany nanomboka tamin'ity anio ity no nampafantarina ny taty amin'ny faritra Afrika iray manontolo ary nampafantarina omaly kosa izany ho an'ny any Brésil. Zay nataontsika hoe fampafantarana fohifohy tiana hozaraina tamintsika vahoaka malagasy mpanaraka ny record Madagasikara satria ianareo dia efa toy ny iray aminay ihany koa tao anatin'izay fiarahantsika tao anatin'ny 15 taona izay dia tsara ny mampafantatra hoe tiano iarahantsika manomboka izao. Izay no amaranana ny fampafantarana fohifohy iny fa dia mitohitohy ny mahazatra ny fampahalalam-baovao handray ny Andro Razanandrakoto ny tenako miaraka hanolotra izay fampahalalam-baovao izay rehefa avy eo.